eo an-tongotrao. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra ato anatiko, misaorany Jehovah ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Ho fanomboantsika izao fotoana izao sy fiderahantsika an'Andriamanitra dia ndeha rahantsika manao ny laharan-kira 820. Lazasu okasanta chaluavu leibeni ejini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani Saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra soery mba hiterany bary eny andanitra marosi mamiratra ni eti antaniko sesena sady kanto ori olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara Tompo Andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao hatrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehovah. Jehovah Andriamanitra tsara sy masina indrindra izay mitoetra ny an-danitro, mbola faly midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izay satria Andriamanitra masina ianao. Misaotra anao izay ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay menao anay, mbola ahafahanay indray tafahoana amin'ity anio ity noho ny fitiavanao sy famindraponao lehibe izany. Mamela ny elokay ary mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fahatanteranay. Tiana indrindra raha mba olona voavela heliko anatrianao izay ho vita fihavanana tanteraka aminao ary ho vita fihavanana aminay samizay ihany koa. Zavatra rehetra izay ataonay dia mba ho voninahitry ny anaranao ary eo ambanin'ny fanatrianao. Tonina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray nahatratra izao fotoana izao. Isaorana lehibe Andriamanitra satria mbola ny fitiavany ny famindrapony mbola matafaona antsika indray amin'ity androany ity. Ny faniriana dia mba hitondra fifaliana samy handray fitahiana isika tsirairay avy ary
ny zavatra rehetra izay ataosika dia ny faniriana ihany koa mba eo ambanin'ny fanatrian'Andriamanitra izany. Izao sika dia anaraka ny tatitra maneran-tany ary ao aorian'izay dia anaraka ny hira mitenena ihany koa ary mifanesy ao aorian'izay dia amintina ny lesona izay nandritra ny herinandro isika. Zava-baovao sy mahafinaritra no niseho tao amin'ny Université Adventiste ny Venezuela. Teanao zavatra izay isy fiantraikany maharitra amin'ireo manodidina ny mpianatra sy ny mpampianatra avy ao amin'ny sampana teolojia. Nosokavan'izy ireo ary ny fitoerana fianarana fitenim-pirenena tamin'ny taona 2014 mba ahafahan'ireo mpianatra ao amin'ny université mianatra fiteny anglisy, portugais ary frantsay. Tena takiana mihitsy mantsy izany ny fahafehezana fitenim-pirenena izany. Nanana tombontsoa isan'ireo namorona ity fitoerana ity aho sy afaka namolavolan'ny fanofanana izay omena ato. Tena fiakana lehibe tokoa izany, kanefa no fanohanan'ireo ekipa mpampianatra dia afaka nanatanteraka izany tetika izany izahay. Nivoatra trany ity centre d'influence ity ary efa misokatra ho an'ny mponina rehetra indray izy ankehitriny. Betsaka nefa ireo tsy dia mbola mahafantatra loatra ny hafatra adventiste. Nandritra ny herintaona no nampianarako teny anglisy tao amin'ny centre, avy eo dia voatendry ho mpandrindra izany. Tamin'ny taona 2014 no nandray mpianatra maro izay tsy mpino izahay, koa dia namolavola tetikasa ahafahana miasa sy mizara ny filasan-tsara amin'izy ireo izahay. Ny centre d'influence ny fomba iray tena mahomby indrindra torinana filazantsara amin'ireo izay tsy mbola mahafantatra ny Kristy. Fomba tsotra androna ny hafa ny lalana amin'ny alalan'ny fomba fiainanao. Ahitana fitaom-piderana sy fanakalozan-kevitra ara-panahy ny fiofanana ka nisintona ny fahalianan'ireo mpianatra sasany izany. Zavatra iray izay tena lehibe tokoa izay nampitain'ny professeur Antoine taminay dia namafazany voara-panahy tao aminay ka dia namaka tao am-pona tsirairay avy izany vozany. Nanampy betsaka tamin'ny fivelarako manokana na ara-tsosialy na ara-pifandraisana amin'ny hafa ny fiofanana. Ireo fotoana ara-panahy nandiniana ny soratra masina dia nanampy betsaka teo amin'ny fiainako ara-panahy. Raha ny fanandramana tao amin'ny fianarana tenim-pirenena ny resana dia ataoko tombontsoa lehibe izay nampirisika ka nahafahako nianatra teny anglisy izany. Satria no fiofanana rehetra izay azoko tao dia efa afaka miresaka tsara amin'ny teny anglisy amin'ny any États-Unis aho. Tamin'ny taona 2014 na teo aza ny fahasarotana nateraky ny valanaretina dia nanohinan'olotra ny fiofanana en ligne ny centre ho ana mpianatra misa 27 teo ka tsy adventiste ny 40 amin'izy ireo. Manohy ny asany hatrany ity centre d'influence ity, indrindra mba hanatrarina ireo olona voahilikilika. Tsy mitsahatra amin'ny tombony sekoly koa dia miovaova manaraka izany fitombon'ny tinady izany ihany koa ny asa. Nepahany amin'ny fanaritra Sabata 17 amin'ity 3 volana ity dia anampy anty université sy ireo université hafa ao amin'ny division interaméricaine ampivelatra trany ny centre d'influence. Manasa anareo membre amin'ny fiangonana adventiste maneran-tany ny centre d'influence eto amin'ny IUNAV mba hanolotra mpahalalan-tanana ny fanatitra ny Sabata 17 sy hanohana ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana ny asa manerina izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny fahatsara-panahy sy eo anareo. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyadamina
itoetrabetsaka wampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai ainutsarana kahirote nyavyamina itoetrabetsaka wampunaya irote nyavyamina itoetrabetsaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany sasa minono indray tsika zao a efa famaranana androany fa alohan'ny anaovantsika ny lesona aloha dia andehantsika ifampiaraham-pandray le hira manahoana ao ary 1 2 3 manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana ianao manahoana tompoko andehantsika hivavaka aloha alohan'ny anaovantsika ny lesona akambana ny tanana re dia ahondrika ny loha hivavaka isika misaotra anao indray izay Jesosy eo fa tonga amin'izao fotoana mahafinaritra izao hamerenana ny lesona ampio zahay mba hahaino tsara hahitadidy tsara ny lesona izay atao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana hivavaka amen. Efa vonina tsara daholo ny ankizy kely eo ao ary lesona fahatelo sika izao lesona fahatelo ny lohateny ny akanjo vaovaon'ny Josefa ny akanjo vaovaon'ny Josefa tsy anjery Jesosy no miay anareo averina farany hoe tsy anjery i Jesosy no miay anareo. Nanahoana moa ilay ankizy le akanjo namboarin'ny dada ho an'i Josefa akanjo tsara tarehy tena tsara tarehy misy loko isan-karazany misy mena dia ina koa fotsy dia ina koa manga mena maitso volomparasy mavokely mavomavo be dia be ny loko amin'ilay akanjo. Oay fa nga Josefa mpanjaka fa ohatran'ny akanjon'ny mpanjaka mihitsy ny akanjony tsara loatra kosa ranga ny akanjony tsy mendrika ho an'i Josefa iny fa tokony ho an'ny mpanjaka ozy ny zokon'i Josefa nefa rakizy nomba an'i Josefa foana Andriamanitra na dia teo ara izany saina ratsy ny zokony izany dia notahiny Josefa foana notahin'Andriamanitra foana i Josefa. Josefa hoe mitsambikimikina kely dia mitsambikimikina rakizy Josefa mikopakopaka ilay akanjo tsara tarehy mihodinkodina kely hoe Josefa dia mihodina sa mihodina daholo tsika dia nihodina daholo ny ankizy hitady be mihitsy ny akanjon'i Josefa tsara ane izany mahafinaritra ane izany akanjon'i Josefa izany fanomezana manokana avy amin'ny dada eo akanjo io ary fanomezam-pitiavana ho an'i Josefa avy amin'Andriamanitra koa io akanjo io fanomezam-pitiavana ho an'i Josefa avy amin'Andriamanitra io akanjo io. Teo no ilazana fa tiana i Josefa tiany dada tian'Andriamanitra i Josefa dia nikarakara ny Josefa foana izany rakizy Andriamanitra nikarakara ny Josefa foana ny dadany rakizy isika indraindray dia misy olona miteny antsika ohatr'izany hoe hoay eo tsy mendrika ho anazy kosa niny zavatra iny indraindray misy kilalao antsika tsara tarehy be mihitsy fikarakarana manokana omenantsika izany fanomezana manokana omenantsika indraindray koa misy sakafo tena tsara
omeny dada ka atao tsara be omeny neny fanomezam-pitiavana ireny. Ny rivotra foantsika rakizy fanomezam-pitiavana ihany koa avy amin'Andriamanitra. Ny masoandro mibalika fanomezam-pitiavana omen'Andriamanitra atsika. Mikarakara antsika rakizy Andriamanitra. Dia irany ihany koa dada sy neny hikarakara antsika ary hiay antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Tsarovy rakizy fa misy tiantsika mihoatra lavitra noho ny rehetrarehetra any an-danitra ary tahaka izany koa ety an-tany. Dia tsika izany tokony hanao an'izao vavaka izao ary ny averintsika ny ity vavaka ity ataoko dia averinareo akambana ny tanana ary dia ahondrika ny loha akipy ny maso dia averinareo izay vavaka teneniko. Misaotra Jesosy noho ireo fanomezana manokana azonay. Miara aminay naiza naiza le anay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay vavaka. Amen. Rankizy, mazotoa mivavaka misaotra ny Jesosy noho ny fikarakarany antsika. Dia isaky ny mahazo zavatra ihany koa tsika omeny dada zavatra, na omeny neny zavatra, na omeny bebe zavatra, na omeny zoky, na omeny izaniza zavatra, dia mahay misaotra mandrakariva, misaotra tompoko. Nahazo lesona mahafinaritra koa tsika rakizy nandritra nyity 3 volana ity dia mila misaotra. Misaotra an' Jesosy satria nomeny lesona, dia misaotra ny dada sy neny satria nitarihany tamin'ny lesona nandritra ny 3 volana. Dia ndeha ho faranantsika ara ny fotoana dia ndeha tsika hifanao veloma indray. Ao ary dia mifanao veloma veloma veloma, dia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko. Amin'ny herindray zany tsika rakizy manao lesona faofao tsara be indray. Dia mametraka mandra-piona dia samy endry tsara rakizy kely eny ary. Mandra-piona tompoko. Faly miarahabantsika zazapotindray rehefa vita ny anjara fotoana ny zazamonony dia anjarantsika indray izao. Akambana ary ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Iara ivavaka sika. Jesosy zokinay misaotra anao izahay noho ny anjara fotoana izay omenao anay mba hianarana ny teninao. Mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anohy ny tantaran'i Josefy sika. Ny lohateny ny tantarantsika tamin'ny herinandro iny na ny lohateny lesona dia manao hoe safidy feno fahendrena. Safidy feno fahendrena. Izao ny teny natao ho tadidy atao tsy anjery efa mahay daholo ao amin'ny Genesisy 1:7-20. Tsy hay izany fa Andriamanitra no milaza. Ndao hiaraka merina isika isa 2:3. Tsy hay izany fa Andriamanitra no ilaza. Bravo. Rehefa tao am-ponja rakizy i Josefa nampitondra hafatra n'ilay mpitondra kapoaka izy rehefa miverina eo amin'ny toerany ilay mpitondra kapoaky ny mpanjaka. Adininy reto ilay hafatra. Fa zao ange roa taona taoriana izay nanofy ny mpanjaka Farao. Dia nampiatso ny olon-kendry rehetra izy fa tsy hainy mihitsy ny hevitry ny nofiny. Rehefa nifoy izany maraina naharary be ny lohany. Tsisy hainy ny hevitry ilay nofy. Dia nampiatsoana ny olon-kendry nefa dia nihetsiketsika daholo ny lohan'ilay olon-kendry fa tsisy mahay manazava ny nofiny. Tadidin'ilay mpitondra kapoaka. Ao am-ponjao mpanjaka misy lehilahy atao hoe tsy Daniel fa Josefa no anarany. Mahay manazava ny hevitry ny nofy koa izy. Mandeha na retso haingana izy hoy ny mpanjaka Farao.
na antsona i Josefa. Dia nitantarainy azy nanofy ary Josefa dia ombivavy fito matavy niakatra avy ao anaty rano, dia nisy omby fito koa niakatra taorian'izay. Fa zao natelile fito mahia ny fito matavy kanefa dia mbola mahia kely foana ry zareo. Dia nisy salombary fito indray anankifito tsara tarehy ny voniny mavesatra be, dia nisy anankifito koa maivana ny voniny, dia nohan'ilay fito maivana voa ilay fito mavesatra voa nefa tsy nitombo izy. Raha ihany ange ny hevitry ny nofinao ry mpanjaka, izy fito taona mahavokatra be mihitsy, dia mila manangona vokatra isika amin'izay fotoana izay. Dia misy fito taona koa tsisy vokatra mihitsy, tsisy zava-maniry mihitsy azo hohanina. Dia hoantsika ny ambin'ny fito taona ilay vokatra azo tamin'ny fito taona mahavokatra. Dia mila manendry olona ianao i Josefa, mila manendry olona ianao ry mpanjaka mba hanangona ny vokatra sy tantana izany. Tonga dia falibe ny mpanjaka, ianao izany ry Josefa notendreko hanao an'izay anjara asa raharaha izay. Dia nasory ny mpanjaka ny peratra nampanoviny an'i Josefa, dia nasiany rojo tsara tarehy ny voziny. Lasa olona ambony izany izao Josefa, lasa prime ministre izy fa manarakaraka ny toeran'ny mpanjaka Farao ny toerana nomena azy. Nandeha nivezivezeran'ny tany rehetra Josefa, nanangona vokatra, nanamboatra trano fitehirizana, dia nitantana izany vokatra izany. Tsy adin'ny Josefa mihitsy raika izy ny fitantanan'Andriamanitra azy. Na dia adin'ny ny mpitondra kapoaky ny mpanjaka ary izy dia roa taona izy mbola tao ponja foana. Tsy nalahelo izy satria fantafan'Andriamanitra tsy manary azy naoviana fa mitantana azy. Izay ny tantarantsika raika izy. Mino aho fa voarainareo ny lesona, Andriamanitra dia tsy manary antsika naoviana. Rehefa matoky azy sika, rehefa mametraka ny fiainantsika eo aminy, dia mamboatra ny zavatra rehetra izy dia mitantana antsika. Izay indray ny fotoanantsika, dia raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny indray veloma daholo ary. Kokoa daholo tsika rankizy, mino aho fa faly daholo tsika amin'izao sabata izao. Za koa dia tena faly miaraka aminareo. Hiaraka eto tsika hamerina ny lohahevitra fahatelo amby folo izay famaranana ity telo volana ity. Izany lohahevitra fahatelo amby folo izany dia manao hoe miakatra ary tsy hita intsony. Miakatra ary tsy hita intsony. Andeha raha antsika mamerina ny andalan-teny fitadidy ao amin'ny Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo manao hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Andenga eo averintsika tsara ary fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Amarana ny tantaran'i Elia isika raikisy androany. Mahafinaritra ity tantaran'i Elia ity satria dia izao rehefa niara nandeha tamin'Andriamanitra nandritry ny fotoana lavabe raikisy Elia dia nanana drafitra mahafinaritra teo amin'ny fiainan'Andriamanitra dia niampiakatra azy ho any an-danitra. Ary mialohan'izay dia efa nampahafantarina any Elia hoe ho ampiakarina any an-danitra i Elia. Nanana namana sy mpanampina finaritra be anefa i Elia dia tsy izy izany fa i Elisa. Ka dia nampitaina tamin'ny Elisa koa izany drafitr'Andriamanitra momba ny Elia izany. Rehefa naheno an'izany i Elisa dia nanapa-kevitra Elisa fa tsy saraka mihitsy amin'ny Elia mandra-pandehan'i Elia makany an-danitra. Rehefa nandeha niaraka teny ary izy mirahalahy dia tonga teo anoloan'ny ranon'ny Jordana. Dia niraisin'i Elia ny kapotiny dia nikapohany tamin'iny ranon'ny Jordana dia nisokatra dia nandeha tamin'ny tany maina ny ampitan'ny on'ny Jordana izany raik'izy i Elia sy Elisa. Rehefa nandeha teny izy dia indro fa nisy kalesy afo sy soavaly afo nandalo ka dia nitondra ny Elia nakany an-danitra. Talohan'io nitondrana azy nakany an-danitra io anefa dia nisy zavatra kely izay tsy tokony hodintsika
fa nyresaka izy ireo lahy hoe Elisa angatao amiko izay tianao angatana melohany tsy ahitanao ahy intsony. Dia inona ireny nangatahany Elisa hozy izy Elisa hoe ny ananako anjarany roa amin'ny fanahinao. Dia notanterahana tokoa izany raka izy rehefa niakatra nakany an-danitra Eli, fa nilatsaka ny kapotin'ny Eli dia noraisiny Elisa, ary ny kapoty iny rehefa nivery ny Elisa dia iny no nafany nanokatra indray ny ranon'ny Jordana, ka dia niampita ny ranon'ny Jordana tamin'ny tany maina tahaka ny Eli mbola teo ihany Elisa. Tsapany Elisa tamin'izay fa efa nomen'Andriamanitra azy ny zavatra izay nangatahany. Itsika dia izao tsy ho very maina akory ny ezaka rehetra izay ataontsika ho an'Andriamanitra raka izy, fa manana drafitra mahafinaritra izy dia ny hampiakatra antsika ho any an-danitra. Tahaka ny Eli dia nampiakarina velona, fa ho avy koa nefa ny fotoana ho avy Jesosy dia ampiakarina velona ho any an-danitra tsika raha tsy mbola maty. Fa raha sanatria tsika mandalo fahafatesana dia ho atsangany Jesosy amin'ny maty ary dia ho any an-danitra itsika rehetra. Ka tsarovy ary fa ny tanjon'Andriamanitra ho asy ho anao dia ho any an-danitra isika io. Aoka atoky sy hijoro mandrakariva amin'ny fanompoanan'i Jesosy na dia mbola zazaza. Ka dia ny faniriako androany dia hitsenan'i Jesosy hiaraka ho any an-danitra itsika rehetra. Dia izay indray ahako ny androany manaova sabata mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy daholo ho santatry ny sabata any an-danitra. Veloma daholo rankizy, mandra-piona indray io. Miaraba ny tanora Sandra indray ary hiaraka indray isika hamitana ny lesona izay niarahantsika nianatra nandritra ny herinandro. Mamarana ity 3 volana ity ihany koa isika dia ny lesona 17 izany no iarahantsika mamerina. Inara ny lohateny sy ny tsy anjery andao hiaraka ary. Tany no avaozina tsy anjery ary narefa eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no mitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary ho koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Apokalipsy 2:20, andininy 7 ka hatramin'ny 15. Lava dia lava ny tsy anjerintsika ry tanora Sandriny kanefa inoko fa misy mahay be tsara mihitsy aho ary tsika mbola vaovao be ny saina dia mahay mitadidy zavatra lava sady zany. Eny are. Inandray ary no ny anarantsika. Tamin'ny herintsika dia nahita fa toe-javatra mampangitakitaka sy mampivalaketraka ny fiafaran'ny arivo-taona. Ary efa nofoanan'Andriamanitra tanteraka ny fahotana, foana tanteraka kosa Satana, tsisy manelingelina intsony. Ny tany dia navaozin'Andriamanitra ho tsara indrindra indray. Ary ny tsara indrindra izay tsy takatra ny saintsika akory no efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Ny anarantsika tao anatin'iny herinandro iny ary fa raha miainga, ohatran'ny hoe nitsidika izany tsika, miainga eo afovoan'ilay tanàna masina isika, dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny hitantsika tao daholo ny hatsarana rehetra, ny vato soa sarobidy rehetra dia nampiasain'Andriamanitra, ireo vato sarobidy izay mampifandritaka ny olona sy famonoan'olona amin'izao fotoana izao, dia haingon'ny tanàna amin'izany fotoana izany. Ary ireo volamena dia lasa lalana hitsahana amin'izany fotoana izany. Tsy zavatra hoe mbola hifandrotehana intsony amin'izany fotoana izany. Ny tsara indrindra no efa homanina ho antsika. Ny biby dia
ifankaty tsisy ifandramatra. Ny ranonaina sy ny azonaina no miandry atsika ary lazainy tao mihitsy fa ireo voavonjy ireo nofidian'Andriamanitra dia andray anjara amin'ny finanana zany azonaina sy ny ranonaina zany izay anasitrana atsika anasitrana ny firenena rehetra amerina antsika ho tsara indrindra indray. Inarantsika tao fa ny vavadin'ny tanàna dia perla fotsy tsara tarehy ary ao amin'le rehefa jerenany teo amin'le tamboho zany na hoe le sy ny toerana maro teo manodidina ilay tany vaovao dia tao ireo karazana vato sarobidy indrindra izay nanamboarana izany tanàna izany. Hitantsika ihany koa fa tsisy masoandro hoe mbola iletika sy posaka intsony ihany fa Andriamanitra ny vonahitr'Andriamanitra ny fanazavana ary zavatra anankiray nafinaritra izay hitantsika tao dia hoe isaky ny sabata sy ny voaloham-bolana dia ho avy ozy izy ny olona rehetra iankohaka amin'Andriamanitra ary raha alaina sary an-tsaina zany dia hiara-hira isika hiara-hiteran'Andriamanitra hoe olona anarivorivony koralina lehibe anankiray hiara-hira tena afinaritra izany fotoana izany. Hiaraka onona amin'i Jesosy mandritra mandrakizay isika anontany azy izay zavatra hoe manidikitika ny saintsika rehetrarehetra. Misy zavatra mahafinaritra izay tiantsika anontaniana azy izany hoe ny mandrakizay izany ao aorianan'ny arivo-taona dia olanitsika ny amin'ny fianarana andrafim-panafotana, ny amin'ny fanontaniantsika izay tiantsika anontaniana an'i Jesosy, ny amin'ny fankafizana ny zavaboarin'Andriamanitra, ny amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia ho ataontsika mandritra ny mandrakizay. Tsara loatra ny any. Tsara loatra ny efa homanin'Andriamanitra antsika ary isaorantsika Andriamanitra satria efa mpahafantariny antsika dia ny mialosa ady ny zavatra miandry antsika fa ny safidintsika fotsiny no hahatonga antsika ho any na tsy hahatonga antsika ho any. Dia anjarantsika arany misafidy ny tsara indrindra sy ny miomana dia izao sahady. Tapitra hatreo makasika n'iny lesona momba ny fiainana mandrakizay sy ny zavatra omanin' Jesosy antsika iny lesona vaovao indray no miandry antsika mandritry ny herinandro manaraka dia mirary soa ny tanora zandry indray. Amin'ny fifaliana indray no iarabanan'ny tanora mantoanto rehetra iarabanan'ny ray aman-dreny sy ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa. Lesona 17 isika izay mamarana izao 3 volana izao amin'ity anio ity izay nitondra lohateny hoe fitsarana. Fitsarana. Ny tsenjery dia hitantsika atao amin'ny Romanina 4:10-10 andeha raha tsika manao zany ary raha mahay tsenjery ianao moa dia tsara indrindra. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalainao? Ary nahoana kosa ianao no manao tsinontsinona ny rahalainao? Fa samy iseho anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe raha velona koa hoy Jehova, ny lohalika rehetra ndohalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Kosa mampoamoahan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Ny fitsarana dia anisan'ny zavatra mora malaky mahazo antsika indrindra ny fitsaratsarana ny hafa izany. Tsy ilay fitsarana any amin'ny tribonaly fa ny fitsaratsarana ny hafa. Matetika isika dia tsara ny hafa, manome tsiny ny hafa amin'ny zavatra rehetra miseho ary indrindra moa ny anatin'ireny tambazotra tserasera ireny dia ahitantsika mihitsy fa rehefa misy olona ray maneho hevitra dia ny akabeazan'ny olona dia mitsara vetrany izany hevitra izany. Nisy tantarany jerentsika ihany koa tantarana rem-pianakaviana anankiray niaraka tamin'ny zanany anankiroa izay hitantsika tao anaty lesona tao. Teny amin'ny seranam-piaramanidina izy telo mianaka ireto ary ilay zaza 5 taona dia niazakazaka eran'ny trano. Ilay zaza 3 taona kosa dia nangataka rano mba hosotroina ary rehefa nisotro rano izy dia very ilay rano ary nisy tamin'ny manodidina teo aza no lenany rano izay nisotroiny mihitsy. Kiviny rehetra ary ilay renim-pianakaviana ihany koa dia nikapoka ity zaza ity ary ny teny mafy azy fa maninona ary ianao no arianao ny rano. Dia nijeriny fotsiny ny sasany fa ny sasany kosa dia nandray fanapa-kevitra ny antso ny mpitandro filaminana. Dia rehefa tonga ny mpitandro filaminana niresaka tamin'ity renim-pianakaviana ity
dia nisy ihany koa vehivavy mihaja anankiray nanantona ireto zaza 5 taona sy 3 taona dia namoaka taratasy avy any aminaty kitapona izy a dia nanao sary izy a dia nanontany an'ilay zaza hoe fantatra hoe io sary ataoko io dia niresaka taminy teo ilay zaza na fantatra hoe kisoa io omby io ondry io dia rehefa tonga ny fiantsoana hiditra anaty seranam-piaramanidina hiditra anaty fiaramanidina zafady dia efa nilamina izy telo mianaka kely nampiny ny mpitandro filaminana sy ny olona hafa manodidina dia niteny ilay ramatoa izay nanampy azy teo hoe mba fantatrareo ve hoe inona natonga n'iny ramatoa iny a ho somary kizitina na sahirana teo amin'ny fitaizan'ny zanany tsy inona akory fa izao nandritra ny 2 ora izy a dia tsy natory ary teny amin'ny dizana lehany a dia very a ny entan'izy ireo ary tsy afaka nakavola tany amin'ny banky izy a satria tsy nandeha ihany koa ny fangalana vola teny an-dalana ihany koa nefa rehefa nahemotra ny vola izay tokony ny an-danany a dia reny ihany koa fa matiny reny izany rehetra izany no zavatra nisetrain'ity ramatoa ity a ary natonga azy a naneho ny fihetsika toy izany tamin'ny zanany ny hafa manodidina dia ny tsara fotsiny hoe ratsy fitaizana ilay ramatoa kanefa ny tsy nalala akory a izay tena antony ny zavatra niaretan'ilay ramatoa isika koa dia matetika isika no lavo amin'izany fitsaratsarana ny hafa izany fitsaratsarana izay tsy mitondra soa fa fitsarana tena manimba ny hafa tokoa tadidio a fa Jesosy a dia tonga teto tany ary nanolotra ny ainy a mba ho antsika dia nanome fiainana izy a mba ho antsika izy a no manana zo mba hitsara ny tsirairay avy noho ny fiainana sy ny fahafatesany dia nahazo ny zo hafahana mitsara io Jesosy io ary izy no ohatra ho antsika amin'ny tokony a hitiavantsika ny hafa sy ny havanantsika amin'Andriamanitra ihany koa hoy aho hoe mandratra ny teny ary ireny fitsaratsarana ireny a dia tena manimba ny toe-pon'ny olona izay tsaraina sy ny toe-tsaina ihany koa ka noho izany dia tokony halavirintsika indrindra mamantoanto antsika izany toetra ratsy izany azontsika ataony mangataka amin'Andriamanitra ny alana izany toetra ratsy izany amintsika ary aoka isika hibanjina an' Jesosy a dia angataka ilay toetra tsara izay ananan' Jesosy a mba ho toetrantsika ihany koa raha toa ianao ka efa lavo tao anatin'izany fitsaratsarana ny hafa izany dia azonao ataony mangataka famelana amin'Andriamanitra ary izy dia vonona anampy ianao a amela ny heloka ao a ary anampy ianao a hiala amin'izany toetra ratsy izany dia izay nylesika tamin'ity herinandro ity a aoka isika hiala amin'izay toetra ratsy izay ary angataka amin'i Jesosy famelana ny amin'ny toetrantsika izay tia mitsaratsara ny hafa dia mirarisoanao a anao fanandramana amin'izay indray amin'ity herinandro ity ary manasanao a ho amin'ny fiaramianatra mandritry ny herinandro ho amin'ny lesona vaovao indray dia mirary fahasotonao anao veloma tompoko dia faly miarabantsika zatovy rehetra indray amin'izao sabata izao ary miarabantsika malagasy ihany koa tratra n'ity asaramanitra ity ny fandaram-potoana aloha izany izao dia mivavaka isika amaka any am-piangonana isika na atao atokantrano ihany koa manaraka sy miaino mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity ihany koa no amarana antsika ilay fizarana farany ho an'ny zatovo ka ny lohateny farany 7 dia nampitondraina ny lohateny hoe voafatotra hatr'izay ary efa no afahana voafatotra hatr'izay ary efa no afahana ny andinin'ny fototra dia ao amin'ny Lioka 9:7 sy ny 9:30 dia toy izao ny voalaza aminaran'i Jesosy ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka taminy mba hitoetra ao aminy nefa nampodiany Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy aleo averintsika ilay vaky teny ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy nefa nampodiany Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao
ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitory erany tanàna zay zavatra lehibe nataon'i jesosy taminy. Ity zany lay lehilahy zay resahan'ny lohatenin'ny lesona manao hoe voafatotra hatr'izay ary efa no afahana. Tena voafatotra tokoa hatr'izay, zany hoe nandritra fotoana ela ity lehilahy ity satria nogejain'ny devoly izy. Efa ela izy no tsy mba nitafy fa nitanjaka ary tsy mba nitoetra tany an-trano izy fa teny amin'ny fasana teny no ahitana azy. Tena hita mihitsy hoe olona voafatotra izy. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy, eto ilay mampiavaka amin'ilay hoe mifanena amin'i Jesosy. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy dia niankohoka, ary rehefa niankohoka izy dia nangataka an'i Jesosy mba hanafaka azy, tena naiky Jesosy. Efa naverintsika ombenombeny teto amin'ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra fa anisan'ny tena tian'Andriamanitra ny miaino ny vavaky ny olona anankiray mandoalika, miankohoka. Ary mampirisika antsika zatovo mba hanana an'izay fahazarana miankohoka zay. Raha ny tokony ho izy zany ny kristiana anankiray rehefa tonga any amin'ny fahalehibiazana izy, rehefa jerena ny lohaliny dia ohatrany hoe misy olatra kely mihitsy satria izy nandritra ny fiainany dia niankohoka nandoalika matetika ny resaka tamin'Andriamanitra. Dia ny zavatra nahafinaritra moa zany dia izao hoe rehefa nahafahan'i Jesosy ity lehilahy demoniaka ity dia lasa izy nandeha nitory teny amin'ny tanàna rehetra. Ny safidy izy aloha hoe hiaraka aminao aho, dia Jesosy tsy nanaiky fa hoe mandehana mody. Raha ny tokony ho izy dia hoe andeha hody aho fa sitrana, fa tsy ny safidy ny hody izy fa hiaraka amin'i Jesosy. Jesosy tsy nety. Teny Jesosy hoe mandehana mody dia nanaiky izy, kanefa tsy nody fotsiny tamin'izao izy fa nitety ny tanàn-dehibe 10, tany Dekapolisy izay ahitana an'ireto tanàn-dehibe reto: Damaskosy, Idiona, Gadara, Gerasena, Hipos, i Kanata, i Pela, i Filadelfia, i Rafana ary Skitopolisy. Zany tanàn-dehibe 10 zany no niteteziny ity lehilahy zay nahafahan'i Jesosy ity ary nitoriany ny filazantsara. Ny zavatra mahafinaritra rehefa tena mamaky ny baiboly isika, raha ohatra hoe resaka n'ilay tanàn-dehibe anankiray tamin'ireo 10 tsika dia Damaskosy. Damaskosy zay nisy an'i Saoly. I Saoly ilay niova Paoly taty aloha, taty aoriana. I Saoly ilay nanenjika ny kristianina. Dia lazain'ny baiboly fa tao Damaskosy dia tena nanenjika ny kristianina i Saoly, satria maro be ny kristianina tao. Rehefa dinihana dia anisan'ny asa nataon'ity lehilahy nahafahan'i Jesosy ity nahatonga ny kristianina ny maro tao Damaskosy. Afatra sy antso fampiarana avy hatrany antsika zatovo dia izao: rehefa voafatotra ianao dia voalohany indrindra aloha afaka manafaka anao Jesosy. Ary rehefa afaka ianao dia andana ambarao, tantarao, lazao amin'ny namana, ny vohitra rehetra, ny toerana izay misy anao ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Jesosy mpanafaka. Dia naomby izy. Ilay fisary an-tsaina hoe olona demoniaka nitory ny filazantsara, nanaiky ny olona tamin'ny tanàn-dehibe anankifolo. Tsy tokony ho ambakan'izany se. Zany hoe rehefa atao zany ny fanentanana sy ny fiantsoana hoe andao hitory ny filazantsara isika, dia tokony andeha ianao ary aomby, ary ny fanaporofona fa olona afaka ny tanora anankiray dia mandeha mitory ny filazantsara izy. Ny olona afaka dia afaka mitory ny filazantsara. Ka irariana mba olona afaka avokoa isika, ka ho porofontsika zany amin'ny alalan'ny fitoriantsika ny filazantsara. Amin'ny ankapobeny ary dia toy izay indray ny famotinana ny loha hevitrintsika ary hanomezana fotoanantsika ao manaraka indray. Brasosia. Alohan'ny idirantsika amin'ny famotinana ny leson'ny tanora zokiny sy ny lehibe dia ndeha iarahantsika manao ny hira jiro mazava. Hira jiro mazava.
teny ny teninao iray andanitra mitarikany diny olombeny ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny maro no mivelatreny andalana izady avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny faly miarabany tanora zokony rehetra nahatratra ity sabata ity amerina sy amintina ny lesona fahatelo amby folo isika izay nianarana nandritry ny herinandro izay mitondra ny lohateny hoe manasa atsika iza moa ilay manasa atsika e dia tsy iza fa i Jesosy ary inona ilay fanasana ny Jona 5:1 ka hatramin'ny 7:10 no amaly an'izay fanontaniana izay hoe inona ary ilay fanasana omeny Jesosy ho atsika dia nandritry ny herinandro isika nandinika an'izay fa ny Jona 5:1 no iresantsika n'ilay fanasana voalohany. Ovakiko aminaran'i Jesosy tomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Hitantsika fa vao manomboka ny fehezanteny ao anatin'io toko sy andininy io dia milaza hoe tomoera amiko. Tao milaza sahady izany hoe mijanona, monena, tomoera, mitoera ihany koa. Izay no afaka ilazantsika izany hoe tomoera izany, izany hoe fipetrahana maharitra amina toerana anankiray. Manasa antsika Jesosy mba hitoetra eo aminy amin'ny fotoana maharitra, amin'ny fotoana tsy voafetra izany. Izay no nianarantsika. Ary izao ity fanasana izay nomeny Jesosy ity dia manana ny tanjony, manana ny zavatra kendreny. Inona ny antony mahatonga an'i Jesosy hiteny hoe tomoera amiko? Satria tiany isika raha hamoa eo amin'ny fiainantsika. Mazava ho azy fa ny olombelona dia manana afaka mamoa anankiroa, na ao amin'ny fahafatesana na ao amin'ny fahamasinana. Raha ny fahafatesana dia tsy miay afa tsy ny amin'ny nofo, fa ny fahamasinana kosa dia mitondra fanasitranana, mitondra fanantenana ho an'ireo izay mifanerasera amintsika. Rehefa noresantsika ny amin'izay hoe tanjony ny zavatra kendren'ny fanasana avy amin'Andriamanitra izany, avy amin'i Jesosy izany dia mitaky asa mandritry ny fotoana rehetra nefa io faneketsika ny fanasana avy amin'i Jesosy io. Dia ny voalohany indrindra, ny asa voalohany indrindra tokony ataontsika dia ny mivavaka mandrakariva, satria ny vavaka dia firaisana mitohy amin'Andriamanitra. Io vavaka io ihany koa no ahafahantsika mitombo amin'ny fanahafana azy. Ny faharoa dia ny soratra masina, ny fandinihantsika ny tenin'ny soratra masina isan'andro nolazainy ao amin'ny toko 7 mihitsy raha hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Izany hoe tian'Andriamanitra raha hitoetra ao am-pontsika ho fiainantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny fotoana mangina, lavitry ny radio, lavitry ny fahita lavitra ny fitaovan-tserasera rehetra, fa fotoana manokana anginantsika, iarandiniantsika tena, iarahana amin'ny Jesosy. Ary ny fahaefatra farany dia ny fanoloran-tena ho amin'ny fiainana feno fankatoavana sy fahatokiana amin'ny fanekeny. Tsy mankatoa isika mba hitoetra ao amin'i Jesosy
fa mitoetra ao amin'Jesosy isika mba agato. Misy tenina olona malaza anankiray manao hoe isaka manao fahadisoana ianao dia mangata famelan-keloka miarena ary miangah indray. Ny any zava-doza mahafaty dia ny mipetra-potsiny mionona amin'ny zavatra tsy tanteraka. Izao anefa Jesosy raha miandry izany valy teny avy amintsika izany amin'ny alalan'ireo asa ananki-efatra izay nitanisaintsika teo dia nivavaka ny soratra masina, ny fandinihan-tena ary ny fankatoavana dia izao feno faharetana izy miandry antsika. Tahaka ilay fanasana lehibe voalaza ao amin'ny Luka 4:12 dia miandry ampaharetana antsika izy, miandry antsika izy mba hamaly izany fanasana mahafinaritra izany. Ny Matteo 7:20-7 dia milaza hoe impiry any te hanangina ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany eo amban'ny elany fa tsy netsy ianareo. Indraindray isika dia tsy maniry akory ny amaly ny antson'i Jesosy ao anatin'izany fanasana izany. Kanefa dia izao raha manaiky ny fanasana isan'andro isika izay manao hoe tomoera amiko dia ho voaro toy ny efa ao anatin'ny fanjakany sahady. Manome toky io Jesosy io rehefa manasa antsika izy, manome toky izy fa tsy ho levina mandrakizay ny finoanao. Satana dia milofo isan'andro mitady andavona antsika. Kanefa hoy ny Luka 2:20-1:30 hoe Satana efa milofo mitady anareo kororona toy ny vary, nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Aoka isika ho velona eo amin'ny firaisana amin'ny Kristy velona dia hitananao mafy amin'ny tanana tsy azo vahana i Jesosy. Aoka isika ahalala sy ino ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia atoky ianao fa izany fitiavana izany no manda tsy azo ny fitaka. Izao no afatra Jesosy ho antsika tanora zokiny. Izay manantona dia tsy ho laviko mihitsy. Mifikira amin'ny teny fikasany dia ho velona ianao. Izay manantona ho izy dia tsy ho laviko mihitsy. Hoeto ao amin'i Jesosy izany toky izany dia voaro ho toy ny ao anatin'ny tanànan'Andriamanitra ianao. Dia mirary soa ho an'ny tanora zokiny rehetra. Manolotra ny fiarabana ry faly satria tafahoana finaritra aminao indray atao anatin'ny fandaharantsika. Ifarana ny 3 volana tamin'ilay loha FDB hoe fanekena mandrakizay ary ny herinandro 17 no manoloana antsika ny lohateny manao hoe miaina ao anatin'ny fanekena vaovao. Be dia be ny fahalalana norantovitsika mikasika an'izany hoe fanekena izany ary inona fa maro amin'izy ireny no mbola tafapetraka ao an-tsaina ary mitondra fatokina sy mitondra fifaliana ho antsika eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ity herinandro 17 ity ny andinin'ny fitadidy dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10:1 manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Tenin' Jesosy io ary antoka ho antsika izay miaraka aminy fa hanome fiainana ho antsika izy amin'ny ho avy. Fa ankoatran'izany dia dieny izao efa manome antsika n'izany fiainana izany izy zay afahantsika miara-mandeha aminy. Meloha ny sotsika amin'ny famotinana ny herinandro 17 ary dia fifaliana ho any manasanao hiaraka ivavaka. Raha itsaro misaotra satria miaina ao anatin'ny fanekena vaovao zahay tsy noho ny famendrenay fa noho ny famindramponao. Miaina ao anatin'izany zahay satria tianao vonjena ary tarihinao amin'izany famonjena izany isan'andro. Avelao ny alokay ary sokafy ny sainay mba fantatra zay tianao ambara. Dia mitenena fa vonina hianatra indray zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary mpiara-mianatra namana nandinika mikasika ny fanekena isika nandritra ny 3 volana ity. Ny herinandro farany izay niarahantsika tamin'ity herinandro 17 ity dia mamarana ny fianarantsika momba n'izany fanekena izany ary miompana amin'ny sasany amin'ireo fitahiana izay azo avy hatrany sy ny sasany amin'ireo teny fikasana izay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka ao am-pontsika satria nandrehan'Andriamanitra nandondona isika dia novoantsika ny varavarana. Ary misy fitahiana maro isan-karazany ankoatran'izay mety ho voaresantsika tao anatin'ny fiara-mianatra izay raisintsika
miaraka amin'andriamanitra. Tombontsoa lehibe zany miteraka fifaliana ho antsika ary mitarika antsika ihany koa toko mandrakariva an'andriamanitra. Zao ny voalohaza amin'ny jaona voalohany toko voalohany ka ny andinin'ny fahaefatra. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Teny nosoratan'ny apôstôly Jaona izany mampafantatra antsika, milaza amintsika fa tiany ny ahafantarantsika fa marina zay reny izy ireo mikasika an Jesosy. Isan'ny vaovao mahafaly lehibe ao anatin'ny fanekena vaovao ihany koa ny fahafahantsika amin'ny fanameloana. Ao amin'ny Romanina toko 9:1 dia zao ny voalaza, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Isan'ny mampahory sy mitondra ny olona ho amin'ny fahadisom-panantenana mba amin'ny famoizam-po ny fahatsiarovan-tena omeloka. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahoana ary no azotsika antoka fa ao amin'ny Kristy Jesosy isika? Ahoana no ahafantarantsika fa ao aminy isika ary afaka amin'izany fanameloana izany? Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika hamela ny elontsika no miantoka izany vaovao mahafaly lehibe izany. Mampanantena antsika fo vaovao ihany koa Andriamanitra ao anatin'ny fanekena vaovao. Dia ny anome antsika fo no avaozana, fo zay mankatoa, fo zay mirakitra ny lalàn'Andriamanitra. Ny fanekena dia anisan'ny nataon'Andriamanitra ametrahana ao am-pontsika ny lalàny. Jeremia 1:30, ny 1:30 hatramin'ny 1:17. Manana fiainana mandrakizay isika ao anatin'izany fanekena vaovao izany. Misy fahatanterahany anankiroa ny fiainana mandrakizay. Ny fahatanterahany amin'izao fotoana izao dia ilay fiainana be dia be zay nirasana amin'izao no toko 10:10 ho an'ny mpino, ka tafiditra ao anatin'izany ireo teny fikasana maro zay nomena ho an'ny fiainantsika ankehitriny. Fa ny fahatanterahany amin'ny ho avy dia mazava fa ny fiainana mandrakizay dia ny teny fikasana ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Raha toa ka ho isan'izay ho pahon'ny fahafatesana isika dia mba manantena Jesosy fa hanangana antsika amin'ny fahafatesana ary hanolotra ho antsika ny fiainana mandrakizay. Ary raha toa ka mbola velona isika amin'ny fiavian'i Jesosy dia mampanantena Jesosy fa hitahiry izany fiainana izany, hanova antsika ao anatin'ny indray mpimaso ka tonga antsika afaka mandova ihany koa ny fiainana mandrakizay. Manoloana n'izany fitahiana lehibe sy goavana izany dia misy andraikitra eo antsorokitsika tsiraray avy. Andraikitra dia mitory ny iraka zay nampitondrain'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 9:20 ka ny 17 sy 20 manao hoe: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matthieu 20:20 ny 17 sy 20. Ry mpiara-mianatra namana, izany andraikitra mankadiry lehibe masina izany, raha ny tena marina dia tsy mendrika hanatanteraka an'izany isika. Kanefa no ilay fanekena vaovao, no ilay fahasoavan'Andriamanitra zay mandrakotra antsika dia nofidina sy nantsoina ho amin'izany iraka ambony izany isika tsiraray avy. Jesosy no miantoka izany fanekena izany ho antsika. Izy no manome antsika ny fahafahana rehetra, ny ilaina rehetra atotosantsika zany iraka izany, izay mifaningotra amin'ilay fanekena vaovao. Mino fa nahazo hery, fahalalana ary nandray fanapahan-kevitra isika tsiraray avy manoloana iny loha-hevitra lehibe, ny fanekena mandrakizay izay niarahantsika teto nandritra ny 3 volana iny. Hitahirin'ny teniny eo am-pontsika ny Tompo ary anetsika antsika mandrakariva ho amin'ny fanompoana isan'andro isan'andro. Ivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny loha-hevitry ny fanekena mandrakizay izay novela belarina taminay teto nandritra nyity 3 volana ity. Misaotra ihany koa noho ny amin'ity herinandro farany izay namitana nanojeritodika ny zavatra ny anaranay teto iny. Inonay fa tsy ho adininay zany, tsy noho ny farany tantsainay
tsy noho ny fahaizanay fa noho ny fiasan'ny fanahinao masina ampony tsiraray avy zay mampanantenanay fo vaovao andraisana iraka vaovao hanomponanao sy hamitana ny asanao misaotra noho izany fifidianana feno fahasoavana izany ary misaotra noho ny fahavononanao anafiery sy ny ilaina rehetra mba hahafahanay mandroso ho fampiroboroboana ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra tompo ho matoky zahay fa noho ny fiarah-mianatra nataonay teto mikasika ny fanekena mandrakizay rehefa ho avy ianao dia ho isan'izay tsena ampifaliana ny fahatongavanao izahay ataonay ny vavaka amin'ny anaran' Jesosy amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika raisina ho fifaliana sy tombontsoa ny manasanao iaraka andray anjara amin'izany fotoana feno fitahiana izany koa sokafy ny paosy sokafy ny poketra sokafy ny fitehirizana andeha ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika amin'ny fanaovana izany andraikitra ambony sy masina izany. Feokirana hoe tsika mandravaka ny fotoana ahafahantsika manolotra izay no manitsika ho amin'izany fotoam-pivavahana izany. Ivavaka ho an'ny fanatitra isika. Misaotra tompo noho ny tombontsoa sy ny fitahiana rehetra izay nomenao anay. Misaotra noho ny fanetsehan'ny fanahinao masina ka nanohina anay, nanokafanay ny fitehirizanay ka nahatonga anay ho eo amin'ny laharany ny mpiara-miasa aminao. Matoky izay fa ho tahinao sy ambininao izay natolotra teto, ahavita betsaka amin'ny asanao ary ho anao rery ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia maneho fankasitrahana anao mpiara-mianatra izay nanaraka ny fandaharantsika teto nandritra n'izay 3 volana izay, nandritra n'ity herinandro ity ihany koa. Ny tompony hoe hitahy antsika tsiraray avy, ny mpiara-miasa rehetra izay nifandrimana teto dia napita ny firanintsoa manao ny mandrapitafa, mandrapiteny ho amin'ny manaraka indray. Samotain'Andriamanitra e! Dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ity sabata maraina ity amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentiny departementan'ny fahasalamana ary tsy indrindra manokana atao hoe fahalalana onony satria io no miantoka ny fahasalamantsika indrindrindra hatakarana ny zavatra rehetra indrindra mahakasika ny ara-panahy. Mbola anatin'ilay acronyme celebration sika ary jery indray ny fizarana faharoa mahakasika n'ilay N zany na le nutrition na ny sakafo. Androantsika dia hijery taridalana tsotsotra fotsiny tsy afaka hivalapatra betsaka isika noho ny amin'ny antony ara-potoana ny taridalana izay tokony fomba hisakafoanantsika zany hoe mifototra amin'inona bebe kosa ny fatrany. Raha tamin'ny farantsika dia namaranana anazy dia nijery ny hoe tokony hifototra amin'ny zava-maniry ny voankazo sy ny voan-javatra ny sakafo ary fantatritsika ombenombeny zany mba ahafahantsika manana ny fahasalamana. Ity raha misy piramide mety efa betsaka ny mahalala an'izy ity piramide izay ahitana sokajy vitsivitsy fanasokajiana ny sakafo sy ny fomba sy ny fatrany hinanana anazy. Manoro hevitra zany ny fomba fihinanana sakafo ity piramide ity. Ary ny sokajy voalohany amin'izany ara zany dia hitantsika eo amin'ilay fototra ilay piramide io zany hoe inona no ao anatin'izy io ary fatra tokony ahoana no sakafo tokony hohanina. Araka io zany hitantsika io moa zany amin'ny sary io dia tokony ho fatra enina
ka hatraraiky amby folo eo nataontsika hoe sotro fihinanana zany no fihinanana ny voan-javatra na mofo zany a na paty zany a na vary sy mena tsy hoe miaraka hohanina daholo ireo zany a fa na voan-javatra no hohaninao na mofo a na paty a na vary mena zany a fa eo amin'ny isaky mihinana azy zany de fatra enina hatramin'ny 1.2 ny eo amin'ny miakatra ambony kely eo amin'le eo fototra le piramide sika zany a de mahita sokajy a faharoa sy fahatelo amin'io ndray zany tsika de mahita fa tokony ho voankazo karazany roa na efatra ny fatrany zany a no amintsika na sy ny legioma eo amin'ny fatra 3 ka hatramin'ny 5 no hohanina isan'andro. Tiana marina etona zany fa apatsiahivina ny voankazo de tsy desera loatra no fihinanana anazy raha tiatsika ny sitraka ahazo ny vatantsika ireo singa ilaina hoentin'ny vitamine fa alohan'ny sakafo izany atao atsasakadiny na adiny ray mialohany atsasakady moa zany fa ela loatra raha adiny ray adiny roa ny hinanana sakafo no fihinanana ny voankazo. Tsara ihany koa zany mampiaraka ny manta zavamanta mihoatra ny betabe zany mihoatra ny anankitelo anatin'ny fihinanana sakafo anankiray. Ny sokajy fahaefatra moa zany de hoan'ny izay mihinana ronono sy atody dia mitondra ny vitamine B12 izy io miaraka amin'ny hena. Marina fa tia taridalana ity zany de hoan'ny rehetra aporosiny isika zany hiala tsikelikely ny amindreo sakafo misy avy amin'ny nofom-biby zany satria fantatritsika ombienombena manampahaizana de manamarina izany fa tsy mahatonga fahasalamana izy ireo ary tsika koa de efa manana zay taridalana izay. Marina fa tsy hoterena be tonga de terena ny tsirairay avy zany hanaraka izany fa ny fifindrana amin'ny sakafo mifototra amin'ny zavamaniry sy ny voankazo dia atao tsikelikely ary misy rehefa taridalana sakafo zay tsy afaka ivalaparantsika eto ny ankelezan'ny fotoana atao hifindrana moramora amin'ny sakafo zay mifototra tanteraka amin'ny zavamaniry sy ny voankazo. Ka raha eto aloha zany de hitantsika fa ny ronono sy ny atody dia mitondra ny vitamine B12 ihany koa ary B12 io zany araky ny fantatra dia manampy amin'ny fitombon'ny sela misoroka ihany koa ny tsy fampiandra sy ny mety favoazan'ny système nerveux. Ary izy io zany dia fantatra fa ny sakafo misy hena moa zany dia raha ohatra ka hoe iroso sy isafidy amin'izay dia afaka mila mitondra fanampina vitamine sakafo hafa zany zay mitondra vitamine B12 na vitamine mihitsy no hanina izany. Ny sokajy fahadimy moa zany hitantsika eto amin'ny kisarisary eto any dia ahitana ny legioma, ny voanjo, ny voan-javatra sy ireo mety ho solokena araka ny resana teo aloha. Ny tsy végétarien moa zany de mampiditra eto ny trondro, ny hena, ny vorona ao anatin'ity sokajy ity ary tiana ny mampatsiahy sy manipika indrindraindrindra fa ireo sakafo zay resana teo ireo zany dia amin'ny fatra antonony no hinanana azy satria hitantsika fa tamin'ny famelabelarana tany aloha fa na ny vitamine raha hoantsika atao be loatra dia tonga fanapoizinana ho antsika izany. Ny sokajy fahaenina faratapony eo zany amin'ity piramida ty no ahitantsika ny tavy menaka. Hitantsika zany fa somary matsokotsoko le sary de midika koa zay fa fatra kelikely ihany ilatsika aminazy io. Ao zany no ahitantsika ny tavy ny menaka, ny mamy sy ny sira misy ioda. Ilain'ny vatana trano moa zany ny tavy sy ny sira fa amin'ny fatra kely araka ny resahana teo ary voasolo ny ioda zany raha toa ka mihinana reny sira misy ioda reny isika ataontsika ampiasaintsika amin'ny sakafo. De izay zany ny taridalana izay omenantsika fa ny tsy ambaratelo ny de amin'ny karazany no fahombiazana hanana fahasalamana. Ny safidy tsara atao amin'ny voankazo, legioma sy anana ary voan-javatra hantsika de miaro ny fahasalamantsika. Mahasalama kokoa zany mihinana ny zavamaniry maro loko ary somary maherihery ny lokony izay hitondra ny fahasalamana izay iritsika sy andraindraitsika indrindrandrindra amin'izao vaninandro izay mampianaka fitombon'ny aretina mandringana izao. De toy izay indray ny taridalana tsotsotra fohifohy izay nomenantsika tamin'ity maraina ity mahakasika ny sakafo ara-pahasalamana de ny tompony ameno izay tsy feno noho ny fankelezan'ny fotoana hitaridalantsika amin'ny marina rehetra ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.